Amin'ny fifaliana indray ry havako malala no iarabanantsika rehetra mpianakavy finoana amin'izao sabotsy akatoko ny filatsahan'ny fanahy masina, fankalazantsika ny filatsahan'ny fanahy masina na ny pentekosta izao. Iain'ny tenin'Andriamanitra isika fa mialohan'izany dia manasanao ary havako iombona amin'izao vavaka izao, hivavaka isika. Ry Andriamanitra rain'ny famondram-po sy ny fiantrano, Andriamanitra mandrakizay ianao Andriamanitra tompon'ny tantara ianao mamakivaky ny fiainam-pononay tsiraray avy sy ny fanomponay anao. Ary indray mby amin'izao fotoana sarobidy loatra eo amin'ny fiainan'ny fiangonan'izao ao anatin'izao herinandro ny fanahy masina, hiatrika ny fankalazana ny fahatongavan'ny pentekosta na ny fahatsiarovana ny nahatongava ny fanahy masina izay niorenan'ny fiangonana voalohany rahateo. Amin'ity an'ity ary tompo dia angatahanay ianao fanahy masina, anatrika anay, ampahery anay, hanokatra ny sainay, anamasina sy anamarina anay mba handraisanay ny teny tsara avy aminao. Dia mitenena fanahy masina araka ny fombanao fa miaino aho izay mpanomponao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Arak'izany ry havako malala, ny mofonaina voalahatra ho antsika dia hitantsika eo amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly toko 2 ny 1 hatramin'ny 7:10. Vakiana ary amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary no tonga ny andro pentekosta dia teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra, ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofofo ka nanenika ilay trano niangonana. Ary nisy lela maro mitarehina afo niseho taminy, izay nizarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany. Ary samy feno ny fanahy masina izy rehetra, ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenenany fanahy masina azy. Ary nisy jiosy mpivavaka tsara nitoetra tany Jerosalema, avy tany amin'ny firenena samihafa rehetra ambany lanitra. Ary noho nireny izany feo izany dia niangona ny olona maro ka very hevitra fa samy nahare azy ireo niteny tamin'ny fiteniny avy izy rehetra. Dia talanjona sady gaga izy rehetra ka nanao hoe: indro tsy Galaliana va ireto rehetra miteny ireto? Koa ahoana no andrenesantsika amin'ny fitenintsika avy izay nahabe antsika dia Parsiana sy Mediana, Selamita ary mponina any Mesopotamia sy Jodia sy Kapadokia sy Ponto sy Azia sy Frigia sy Pamfilia sy Ezipta sy ny tany Libia izay manodidina ny Kirena, ary vahiny avy tany Roma, na jiosy na prozelita, Kretana sy Arabo. Koa ahoana no andrenesantsika ireo miteny amin'ny fitenintsika avy ny asa lehibe ataon'Andriamanitra? Dia talanjona izy rehetra ka ny anana sady niresaka hoe: ahoana no tokony ho hevitra izany? Fa ny sasany omeka nanao hoe: leo ny divay mamy ireo. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ho ampitomboina ao aminareo ry havako ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy ilay tompo ny finoantsika. Amen. Ity mofinaina ambany masontsika ity ry havako dia mifanandrify indrindra amin'ny vanim-potoana pentekosta izay ankalazaintsika rahampitso, izay maneho ny fotoana nilatsahan'ny fanahy masina tamin'ny mpianatra voalohany, tamin'ny fiangonana voalohany rahateo. Ny andro pentekosta teo amin'ny jiosy dia fotoana sady ankalazana ny fotoam-bokatra
no fotoana raha teo ihany koa zay hahatsiarovana lay nanomezana ny didy folo tany amin'ny tendrombohitra Sinay fa izay de mifanandrify amin'izany fotoana lehibe zany ka nahavory olona maro tao Jerosalema no indro nandatsahan'Andriamanitra ny fanahy masina tamin'ny mpianatra izay vory tao Jerosalema raha teo. Arak'izany ry havako malala, andeha ho tarafitsika ary amin'ity tenin'Andriamanitra ity ny fanomezana ny fanahy masina. Ny fanomezana ny fanahy masina voalohany dia maneho ny fanatrehan'Andriamanitra. Ny fanomezana ny fanahy masina dia maneho ny fanatrehan'Andriamanitra. Hitantsika izany eo amin'ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahaefatra. Rehefa mandinika ireo andininy efatra ireo isika ry havako de mahita zavatra maromaro azontsika hitarafana izany. Ao aloha voalohany indrindra de voalaza fa nivory tamin'ny toerana iray izy rehetra, ary ambarany andininy fahatelo manao hoe nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany ary samy feno fanahy masina izy rehetra. Midika zany ny fanomezana ny fanahy masina dia nomena ho an'izy rehetra sy ho an'ny tsiraray. Ny fanomezana ny fanahy masina dia nomena ho an'izy rehetra sy ho an'ny tsiraray. Ny rahantsika nahalala fa nisy fotoana Jesosy niteny azy ireo manao hoe mitoera aloha eto Jerosalema mandra-panafinanareo ny hery. De tao anatin'ny 10 andro, satria tamin'ny fotoana zay nilazany Jesosy Kristy an'izany hoe mitoera aloha eto Jerosalema, de ilay fotoana niakaran'i Jesosy tany an-danitra. Ka 10 andro tao aorianan'iny izao vanim-potoanan'ny Pentekosta izao, de azo antoka fa raha nivory ireto mpianatra ireto de nivory ny andry izay fahatanterahany zany tenin' Jesosy zany, ny fahatanterahany fanafina azy hery. Koa indro ary tonga ny fanahy masina hanafy hery azy, ka de manafy hery ny tsiraray sy ny daholobe. Zany hoe zany ry havako malala, hitantsika misongadina avy amin'izany fa tena miditra antsehatra eo amin'ny fiainan'ny tsiraray isam-batan'olona ny fanahy masina. Ary ny fanahy masina koa no momba ny fiangonana, na ny fiombonana, na ny communauté, na ny congrégation izay misy raha teo. Sady momba ny assemblée, na ny congrégation, na ny communauté, ny fanahy masina no momba ny tsiraray ihany koa. Midika zany fa sady manatrika ny fiangonan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahiny no manatrika ny tsiraray avy izay singa mandrafitra ny fiangonana raha teo ihany koa. Fa hitantsika ihany koa mbola manamafy izany lay endrika isehon'ny fanahy masina zay nomeny. De hoy ny voalaza ny andininy 2 sy ny 3 manao hoe ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofoka nanenika ilay trano miangonana. Ary nisy lela maro mitarena afo niseho taminy izay nizarazara ary mipetraka tamin'izy rehetra isam-batan'olona. Rehefa mandinika isika lay fanahy masina izay nomena dia niseho tamin'ny zavatra heno aloha de nitohy tamin'ny zavatra hita. Niseho tamin'ny zavatra heno, hoy ny voalaza hoe rivotra tonga tampoka avy tany an-danitra, feo tonga tampoka avy tany an-danitra tahaka ny rivotra mifofofofo. Mampahatsiaro antsika zany lay Andriamanitra izay niantso sy nifidy an'i Isaia mpaminany any amin'ny Isaia 9 ny hitantsika any dia hoy ny voalaza hoe de niororo ny fanambany tokonana noho ny feon'ireo nanandratra ny feony ary feno setroka ny trano. Isaia 9:4. Andriamanitra zay toka mahenika zany no miseho tamin'ny alalan'ny fanahy masina teto, ka maheno avokoa ny tao anatin'ny trano rehetra. Avy eo izy de hitantsika fa niseho tamin'ny endrika hita maso, tamin'ny endrika lela maro mitarena afo. Zany no voalaza eto zay nizarazara teo amin'izy rehetra. Afo zay
tena mampahatsiaro antsika ny fanatrehan'Andriamanitra zany. Tsaroantsika mantsy ilay lelafo nisy tao anaty roa imeny tamin'ny fotoana ny antsonany Mosesy fa izay. Tsaroantsika Andriamanitra izay nomba ny zanak'Israely tany anefitra rahandro tamin'ny alalan'ny andriafo izay mitarika azy. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, tena manatrika ny vahoaka ny Andriamanitra, tena manatrika ny tsiraray avy sy ny daolobe ny fanahy masina. Ary zany ihany koa no ampaherezana antsika pino ankehitriny, hahatsapa sy ho fatatsika mandrakariva fa manatrika antsika amin'ny fotoana rehetra ny fanahy masina. Efa nomenantsika zany fanomezana zany. Ity fanomezana ity dia fanomezana nanala ireo mpino ireo tao anatin'ny tahotra sy ny horohoro, tao anatin'izay nampangorohoro azy fatratra, nomena zany hery zany, ka dia indro aseho fa manatrika azy Andriamanitra. Fa ny zavatra faharoa ry havako malala izay hitantsika ato anatin'ity soratra masina ity mofinaina ity dia ny hoe ny fanomezana ny fanahy masina dia nomena hitoriana any amin'izao tontolo izao. Nomena hitoriana ny filazantsara any amin'izao tontolo izao. Ety amin'ny izay tokony hamarintsika voalohany mantsy dia izao: ity fanahy masina ity zany no namadika ireo sokajin'olona katahotra, ireo sokajin'olona niafina tao anaty efitrano mihidy, novana hiseho vahoaka, novana ho lasa fiangonana. Zany hoe tena asan'ny fanahy masina ny namadika ny tahotra ho lasa hery hitoriana ny filazantsara. Dia hitantsika eto fa rehefa nomena ny fanahy masina dia hoy ny 14 manao hoe: ary samy feno fanahy masina izy rehetra, ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenena ny fanahy masina azy. Dia rehefa nandre izany ireo sokajin'olona maro izay tonga avy any amin'ny lafy valon'ny avy any amin'ny vazatany efatra, izay izao tontolo izao nisy tamin'izany, tonga tao Jerosalema hamonjy ny Pentekosta, dia samy nandre ny fiteniny avy. Hitantsika eo rehefa tany sana dia misy fitenim-pirenena 12 isa eny, ary fitenim-pirenena avy amin'ny sokajin'olona rehetra, ny avy any alavitra sy ny akaiky, avy any amin'ny faritra Azia, ny avy any amin'ny faritra Afrika, ny any amin'ny faritra Moyen-Orient, ary ny any Roma izay renivohitra ny Romanina tamin'izany fotoana izany. Fa hitantsika ihany koa ny sokajim-pinoana rehetra izay nisy. Hitantsika misy jiosy, misy prozelita, misy kretanina, ary misy arabo na ny silamo hoy itsika ary ankehitriny. Tena ho an'ny sokajin'olona rehetra no hitoriana ny filazantsara. Midika zany fa ilay fanahy masina izay nomena dia nomena hahatanterahana ilay baiko izay nomeny Jesosy hoe mandehana any amin'izao tontolo izao, sy ny hoe mitoriana filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Efa nahazo baiko izany ny mpianatra talohan'ny akaran'i Jesosy Kristy ho any an-danitra, fa ity fanahy masina izay nomeny ity, io no fomba iray hanatanterahana izany baiko izany. Ka hitantsika eto fa nomena ny mpianatra tamin'ny alalan'ny fanahy masina ny fahaizana miteny amin'ny fitenim-pirenena samihafa. Tokony ho fatatsika tsara mihitsy fa mazava ny ambaran'ny soratra masina manao hoe samy feno fanahy masina izy rehetra, ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa, tsy miteny mihitsy hoe tamin'ny teny tsy fantatra. Fa rehefa nanatrika ireo vahoaka, rehefa nanatrika ireo olona izay tonga avy any amin'ny firenena samihafa, dia nahatsapa fa fantany zany teny zany fa ny teniny. Zany hoe tena teny fantatra zany io, fa tsy hoe fiteny tsy fantatra akory. Natao nomena ny fanahy masina hitoriana ny filazantsara any amin'ireo teny fantatra. Ny filazantsara dia maniraka antsika hilaza, hiteny, hanambara izay fantatra any amin'izay tokony hiantefana izany raha teo. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, nomena ny fanahy masina hitoriana ny filazantsara. Arak'izany filazantsara mazava. Rehefa jerentsika ry amin'ny 1:12
dia hoy ny voalaza manao hoe koa ahoana no andrenesantsika ireo miteny amin'ny fitenitsika avy ny asa lehibe ataon'Andriamanitra. Zany hoe ny filazantsara dia manambara amin'ny olona eran-tany ny asa lehibe nataon'Andriamanitra. Ny filazantsara dia mampafantatra ny olona ny zavatra misy momba ny famonjena. Tsy miteniteny foana eo amin'izao tontolo izao, tsy miteny amin'ny teny tsy fantatra akory ny asan'ny fany masina. Indray manko misy ihany hoe miteny amin'ny teny tsy fantatra dia mampibredika. Tsy mampibredika antsika ny fany masina, tsy mampiteniteny foana antsika ny fany masina. Ary any ary moa zao dia malaza mihitsy le dosikrotsotos tsaiko tsony ny toyana. Tsy izany no asan'ny fany masina, fa manambara ny asa lehibe nataon'Andriamanitra any amin'ny firenena rehetra, any amin'izao tontolo izao, any amin'ireo firenena izay nisy tamin'izany fotoana izany. Dia misy firenena sy karazana fitenenana 500 niseho heny teo, satria izany no nisy tamin'izany. Fa amin'izao tontolo izao dia efa manjatona ireo firenena misy ety ambonin'ny tany izay samy mendrika hitoriana ny filazantsara. Maneraka antsika ary havako malala, maniraka antsika ny fany masina hanambara ny asa lehibe nataon'Andriamanitra, hanambara ny famonjena. Ary ny asa lehibe nataon'Andriamanitra dia tsy inona tsy akory fa i Jesosy Kristy, ny nanirahany an Jesosy Kristy zanany ho avitra hisolo ny mpanota. Koa maniraka antsika ny fany masina hanambara ny momba an Jesosy any amin'ny tany rehetra. Maniraka antsika ny fany masina hampiasa izay fiteny haitsika, fiteny misy, fiteny fantatra mba hitoriana ny filazantsara. Rehefa manao CV zany ianao ry havako malala ka misy hoe bilingue, trilingue, ny sasany 4, 5, 8, tsara zany. Fa tsara lavitra raha ampiasainao hitoriana ny asa lehibe nataon'Andriamanitra dia ny filazantsara an Jesosy Kristy ilay maty sy nitsangana tamin'ny maty zany. Ny fanomezana amin'ny fany masina araka izany, ry havako malala, no mamerina indray ny fampiombonana ny mpino ho fiangonana iray. Mamerina indray le faharavana nisy tamin'ny nananganana ny tilikambon'ny Babely ka nampikororoan'Andriamanitra amin'ny fitenin'izao tontolo izao ka nisy ny fisarahana teto ambonin'ny tany. Fa ity fanomezana amin'ny fany masina ity indray no mamerina amin'ny laony hiombona ny mpino rehetra manerana izao tontolo izao, dia izay mino any Kristy zany. Dia ho an'Andriamanitra irery amin'ny voninahitra ao amintsika izany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Ivavaka isika ry havako. Misaotra anao izay Andriamanitro fa nandre ny teny tsara, ny teny soa-sakafo, ny teny filazantsara ny amin'ny fanomezana ny fany masina. Maneho ny fanatrehanao izao tontolo izao, ny fanatrehanao ny fiangonana, ny fanatrehanao ny mpino, ary ny fanatrehanao ny tsiraray avy zany. Fa maneho ihany koa ny iraka lehibe izay hitoriana ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra sy amin'ny firenena rehetra. Ndreto ary izay Tompo, maneho eto anatrehanao ny fahavononanay, anambara ny asa lehibe nataonao amin'ny firenena rehetra, amin'ny toerana izay misy anay, ary asehonay amin'ny fahasahiana zany, satria fantatray fa ho amin'izany tokoa no nentsonao anay. Vavaka ho amin'ny fiangonanao zahay, indrindra amin'izao akatoko ny Pentekosta izao, entinay mbavaka manokana ny fiaraha-mivavaka rahampitso, indrindra eo anivon'ny fitandremana la réunion, izay fiaraha-mivavaka voalohany tao aorian'ny fidirana an-trano tao anatin'izay volana vitsivitsy izay. Tompo, ho tanteraka araka ny sitraponao ane zany, ary ianao amelona mandrakariva ny fiainan'ny fiangonana sy ny finoan'ny fiangonana tsy ho faty ao anatin'izany fotoana rehetra izany. Dia taio manokana Tompo ireo sokajon'olona samy hafa izay mampandeha sy mampiodina izany fanompona masina izany ho araka ny sitraponao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo mahavonjy, nanaovanay sy angatanay izany mivavaka izany. Amen.